Faly-miarabantsika rehetrarehetra indray mbola ety à Londres eto anoloanan'ny fitsarana Suffolk Crown Court no miresaka aminareo. Voakandroany zany ny fanapahan-kevitry ny mpitsara mpanampy ny atao hoe juré fa dia hitan'zareo fa hameloka tokoa i Romy. Tsara fantatra fa mila unanime ny mpitsara izay vao afaka miteny zareo fa hameloka ny olona anankiray ka na dia teo ary zany fiarovan-tena ataontsika hoe fialana bala fandaingiana nataony Romy dia nahita ny mpitsara fa meloka izy. Za zany tena miteny aminareo hoe tsy hoe faly fa meloka izy fa faly fa tsy voafitaka ny fitsarana. Faly zany fa au moins mba teo anatin'ity ataontsika hoe ao anatin'ny fiainan'ireo mpitondra reo mba misy fitsarana nahita ny agegeny zareo ary somary ahoana re filazako an'izany tena hoe raha ohatra zany ka mitavozavoza ny marina dia mety ho resiny lainga-tsara lahatra zany foana zava-misy any Madagasikara. Raha ny zavatra taty aloha dia hoe tena tsy tahotra tsy menatra Romy sy ny avokany mandainga nefa ny olona manao fianianana tsy mba mieritreritra akory hoe aleo mba nielokibaboana mody rariny na hoe zao. Ary amiko raha ohatra ka nitohizany NCA lavidavitra ny ataontsika hoe ny fifampiresana nataon'zareo tamin'ny Romy dia tonga hatrany amin'ny Andry Rajoelina io ary dia tratra ambodiomby mihitsy angambany Andry Rajoelina ho nanao kolikoly fa saingy nalaky najanony zareo le processus dia hatreo amin'ny Romy sy Tabito ihany. Androany moa zany ny valo ny fitsarana ilazany ny juré hoe meloka sa tsy meloka i Romy dia amin'ny 18 mars fa mbola confirmé satria nangataka ny procureur hoe mba entre 18 28 mars zany no hivoaka ny didy fa mbola confirmé zay daty zay dia mbola azo fanamariana eo ihany izahay Rovina no tena mivoaka marina ny didy dia omena ianareo hoe firy taona ny sazy na firy ny sazy azony Romy sy mazava ho azy i Tabito koa amin'izay fotoan'izay. Faly angamba zao ny vahoaka malagasy aloha fa mba nisy justice ataontsika justice est faite pour Romy et Tabito izay niezaka nivarotra mpitsanganana ny arena malagasy fa kosa ataontsika hoe petite victoire ihany le izy satria ny tena gros poisson mbola tsy tena tratra fa amiko raha miasa ohatra fiasan'ny fitsarana aty à Londres ny fitsarana malagasy dia tokony démanteler ihany io réseau-na corruption ataon'zareo amin'ny fitondrana io satria hitantsika nisy orinasa maromaro voatonona tao hoe izahay dia niara-niasa tamin'ny anina sy tamin'ny anina sy tamin'ny anina ary dia afaka miriary tsara ao Madagasikara ary zareo amin'izao dia ireny orinasa ireny tokony hanaovana fanadihadiana. Zay zany ny androany fa aleoloha izay nakasaina dia amin'ny 18-28 mars indray isika mihoana. Saotra indrindra zay vao malaladalaka kely fa teo aloha tena repotra amin'ny losi ny saina mandram-piona daholo.